le Andriamanitra izay mamelatra ny tananao nahary izao tontolo izao, tsy mandao anay na roviana ianao Jesosy, mangataka aminao tanterao Jesosy ny teninao hoe eo anelanao foana izay rehetrarehetra izao dia nomenao izany toky izany Jesosy, mba ho fitaovana fotsiny ihany fa ianao niteny mivantana anem-pon'ny olona tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen. Jeremia toko voalohany ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ahatra ny fony ianao tsy mbola niforonika tany an-kibo nefa fantatra, ary ahatra ny fony ianao tsy mbola teraka nefa anao masiniko sy nitendreko ho mpaminano amin'ny firenena. Ary hoy kosa aho, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao, hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao amin'ny famarinana. Amen. Ny tanjon'Andriamanitra, mila anao ny Tompo ho fitaovana mahomby hitona olona ho any an-danitra, ho amin'ny famonjena. Mila sy mila anao ny Tompo tena ho fitaovana mahery vaika. Noho izany dia izao, mbola tsy afa-po amin'izay rehetrarehetra asa efa vitanao Jesosy. Mbola be ny zavatra tiany ho ampanaovina azy ho asehony amiko ary ho asehony aminao. Izay manatsofina hoe tomiaino, izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, aoka izy hiaino, Jesosy no miteny amiko sy miteny aminao. Fa mbola tsy ampy izay, mbola tsy hisy dikany izany vitanao izany, fa mila anao Jesosy mila Jesosy ho fitaovana amin'ny alalako, amin'ny alalanao, amonjena fanahyn'olona ho any an-danitra. Tsy moramora izany vavan'ny Tompo mihitsy no miteny. Malalaka ozy izy, migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana, mahakamo daholo ny olona. Fa ianareo kosa ny fidiana an'ilay lalana tery, fa ao no misy ny fanjakan'ny lanitra. Raha teneninao ny olona hoe hotahinareo hoe misaotra ny Jesosy ho tahina ozy izay mahery ny Andriamanitra. Fa raha teneninao ny olona mialavo fijangajangana, dia ahoana izany? Mialavo fisotroana, dia ahoana koa izany? Tonga dia ady hevitra sy discussion ao aorianan'izay, terany makany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Roa sy telo sisa ny manaiky, mena fa tsika rehetrarehetra izao anaiky. Isan'le manaiky zasy ianao hoe za anaiky Jesosy marina zany sa tsy marina, vonina ve sa tsy vonina. Zay ny ilainy Jesosy, olona vonina. Izay no mahatonga azy manome an'ity teny ity androany. Ahatra ny fony ianao mbola tsy niforonika tany an-kibo nefa fantatra Jesosy. Ary ahatra ny fony ianao mbola tsy teraka nefa nohamasiniko sy nitendreko ho mpaminano amin'ny firenena. Natsona daholo anie io baibai sy lovoatra io. Natsona ho any famonjena aloha voalohany indrindra. Natsona andova amin'ny fiainana mandrakizay aloha voalohany indrindra. Na zanaka mpanao mpisampy izy, na zanaka mpanao mazy izy, na zanaka mpampandihy izy, na zanaka mpivariteny izy, atsona andova fiainana mandrakizay. Matoa Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana. Tsy misy mihitsy hoe tiany hoe atao inona koa moa androny zavatra tsy olona mahantra kely ireny ve. Tsy misy olona zany latsa-danja ao anatrehan'Andriamanitra, lafo vidy, mihoatra noho ny volamena, mihoatra noho ny vola fotsiny, vola rehetrarehetra miliary 2 miliary atambaro daholo, fa tsy mahavidy ny fanahin'ny olona anankiray. Izay zazakely io ve, izay io ihany io ve, reny ka mahagaga reny ohatr'izao. Tsisy olona tian'Andriamanitra ho very, tsy atakalin'Andriamanitra ny olona io mihitsy raha izay volamena, vola fotsy na ny volan'ny comptenao rehetrarehetra any amin'ny banky any arany. Tsisy atakalin'i Jesosy anio, fa mamy ny fanahin'olona raha io vonjena. Zany no anyrahana, natsona daholo andovan'izany fiainana mandrakizay zany. Tsy vitan'izay, natsona daholo zasy ianao ny olona rehetrarehetra. Tsika rehetrarehetra izao natsona fitoran'ny filazan'ny tsara. Ny mpiandry, pastera, hiraka, tsy izay ihany. Fa mihitsy le mieritreritra hoe za momba inona mba ilana atao anatin'ny fiangonana. Za nge ohatrany tsy dia tena
za nga mahay mitely sa za mahay mihira za ohatrany tsy dia tena misy ininona loatra ilana diso hevitra be mihitsy ianao tena diso hevitra be debe fa ianao mihitsy ny ilain'i Jesosy ilain'i Jesosy ianao fa ny problema tsisy mahalala an'ilay ilain'i Jesosy azy kory ny akamaroan'ny olona ilainy atao inona misy mission omenanao alohany ilanao amin'ity tany ity misy mission mihitsy ilain'i Jesosy azy ianao dia efa misy efa mihalaina ihany mbola tsy fantany inona nefa missionko Jesosy ary zay mahatonga zao tenin'Andriamanitra zao tena déçu mihitsy Jesosy amin'izany ianao ve efa firy taona nandrenesanao ny tenin'Andriamanitra sy nidiranao am-piangonana mbola tsy hainao ihany ny mission anao tsy mbola fantatrao foana hoe inona ny ilan'ny tompo anao milanao Jesosy fa aza atao an'izany aza mieritreritra mihitsy ianao hoe reny zao fa be tabeny manao zao ary anisany mihitsy zany no mampikikika ny tompo tsy pasterany eny tsy tsika eny te anao hoe mianatra mihaino ny feon'Andriamanitra io Jesosy io eny mahatonga izy eny mahatonga an'izany satria tsy fantatry ny olona ho an'ny tianina ny sitrapony satria tsy mahay manontany an'Andriamanitra ny olona dia manontany ny sasany fa tsy manaiky tsy mankatoa manjary lasa tena mitonantonana fotsiny Jesosy ohatran'ireny le olona tonga mivahiny any an-tranon'ny olona reny rehefa tonga ao izy menakavy ihany no mifampiresaka fianao avelany eo amin'ny salon petraka ao anao manomboka mifiry tonga ihany nefa olera fodinao a vita fotsiny ny araba bisou zay petraka ao ianao tsy resany ianao tsy atao nininy ianao tsy atao nininy ianao izy menakavy nefa ao ambadika ao mikakakaka amin'ny rehefa tsy fantatrao mihitsy ny zavatra tiany atao sy ny sitrapony a dia tena mitonantonana fotsiny any an-tranon'olona any Jesosy menatra ny izy andraniriavana ho Jesosy amintsika ahatra ny fony ianao tsy mbola niforonika tany an-kibony efa fantatra ahatra ny fony ianao tsy mbola teraka nefa nao masiniko sy nitendreko mpaminano an'ny firenena fa taro zany a zay mission a tiano ataonao dika ny teny io dia zao efa tracé ny lalanao raha manaiky ianao a voantso ho any an-danitra daholo ny olona raha manaiky jaune 316 a le haitsika tsenjery ary tokony ho haitsika tsenjery fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay efa vita le famonjena tsy hoe mbola vao manetreritra anao plan Andriamanitra ahoana ny amonjeko an'ity ahoana avy ny amonjeko an'reto fefa vita io famonjena io nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy vavadiny lanitra efa misokafany Jesosy fa manaiky le olona sa tsy manaiky ny lalanao efa tracé raha manaiky ianao fa tsy misy hoe efa tracé ny lalako dia tsy maintsy vonjena faharoa indrisy Jehovah tompo izy izy Jeremia indry tsy mahay mandahateny any fa mbola zaza misy Andriamanitra hoe no aza manao hoe mbola zaza fandeha amin'izay andrako anao ianao ary zay rehetra andidiko anao no ambaranao iahy mizay lazaiko ianao dia zay no ambaranao rehefa teneniko eny ndana teneno ry dia teneno rehefa teneniko eny hoe aza mandeha any dia aza mandeha Petera nefa tonga teo aminy Jesosy adiditsika angamby ny tantara iny Jesosy niteny taminy alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny aratonareo ozy Petera ory Jesosy a nandritry ny alina ray manontolo zay nefa niazinanao zay ho afaka teo fa tsisy efa taiza tsy efa nalehanay ndao ndreranga mialanenina ndao ndreranga mialanenina ndao ndreranga mialanenina fa tsisy mandrakara mandra-parainy andro tsisy Jesosy niteny hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny aratonareo asa honazy andrano nefa nohony amin'ny teninao izy Petera ary zay tena keza be zay nefa nohony amin'ny teninao dia alatsaka ihany ny aratiko voana alatsaka tao amin'ny lelona zay ny Jesosy tsy omby ny bataina eo amin'izao asa fanomponan'Andriamanitra izao betsaka ny mety efa nataonao mety mpiandry efa tsy fantatry na efa 4 taona 10 taona ianao mety mpandraifana san'ny tompo efa 4 taona ianao zany no mahatonga ny Jesosy manao hoe enoy izay lazaiko alatsao amin'ny sisiny ankavanana andeha amin'izay anyrako anao ianao ary zay andidiko anao no ambaranao fa ho hitanao mbola tsy afa-po Jesosy amin'izay rehetra nataonao 4 taona nasampananao na tabita na korala na SLK na STK sy ny sisy 4 taona mbola tsy afa-po amin'izany aho Jesosy mila antsika zany Jesosy androany hanavao ny fanoloran-tenantsika mbola tsisy dikany zay vitatsika hatramin'izay zay vita any aloha dia vita fa manomboka eto enoy zavatra ho tenen'ny tompo aminao inona anao mpaloviny anao mila olona efikasy ary mila olona tena mahery vaika Jesosy
vokatra zany efa tsy vitanao ny misionao a malahelo Jesosy andenge hoe notsika lioka toko 710 manomboka ataontsika eo amin'ny 15 na 24 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'izay niara nipetraka ninana taminy dia nandre izany ka nanao tamin'i Jesosy hoe sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana. Ilaza amin'izay efa nasaina hoe andefa efa voavoatra zao ny fanasana, fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izahazahana azy, masiny ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nividy 10 aho ka andeha hamatratra azy, masiny ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho ko amin'izany tsy afaka makany. Ary no tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany, dia tezitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandeha nafaingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto an-tanàna ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompo, mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo tsisy anandana nanandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory aza. Amen. Tezitra Jesosy satria tsisy mety miditra ny olona ry havana. Hatry ny fony ianao tsy mbola niforoniko tany akibo Jesosy nefa fantatra, ary hatry ny fony ianao mbola tsy teraka nefa anao masinika sy ny tendreko mpaminano amin'ny firenena. Zasy ianao izay manatrika sy mandre an'izao toriteny izao, miantso azy sy miantso anao ny tompo hitondra fanahin'olona ho any amin'ny famonjena. Ary efa fantany raha teo fa ho mafy zany, andahanao daholo ny olona, tsy maninona zany, fa ny baiko pitolomana androany, ny baiko meny Jesosy anao androany. Hoy Jesosy hoe mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Zao tranon'Andriamanitra izao, tsy le trano any an-danitra hoe ny trano any an-danitra, fa ety fenoy ny tranoko Jesosy tao amin'ny olona. Misy fiangonana zay any Madagasikara gagabe avarina fa zao tena nandinika mihitsy ry zareo hoe ahoana ny ataontsika ary fitoriana filazantsara. Dia tena manao système mihitsy ry zareo hoe tena manasa ny olona rehetrarehetra zao tonga dia tanina foana, asao ny olona, asao ny olona. Mahita événement foana ry zareo anasana ny olona mba ho tonga ao am-piangonana zany. Ohatry ny hoe mba invitena aloha fa misy fandraisana, ohatra invitena fa misy batisa, invitena fa misy an'izao, invitena mi-invité olona foana izy ny tanjony dia zao une fois miditra amin'ny varavaram-piangonana io ilay olona, Jesosy amin'izay miasa fa tsy izy intsony. Zany hoe tena efa isan-kalady zany dia efa paritaka na any Analakely na any Tsibazaza naiza ny ataon'ilay olona dia manasa olona tsakijana, manasa olona tsakijana. Izay ilay tonga ny tenin' Jesosy hoe fenoy ny tranoko, dia feno be ilay trano nanomboka tamin'ny nanaovany zareo an'izay. Fa nahagaga izay tonga tao ny kasihan'i Jesosy lasa mpitory filazantsara be dia be. Hoy Jesosy amintsika androany, hatry ny fony ianao mbola tsy niforoniko tany, efa fantatra, efa traseko, raha manaiky ianao taterao zany fa aza enona fotsiny. Fenoy ny tranoko Jesosy, asao ny olona, ataovy tonga ny olona, andriany zany tenin'Andriamanitra zany ho kasihany fanahy masina ary hositraniny Jesosy amin'ny aretina. Ianao ny fitaovana ao anatin'izany amonjena fanahin'olona petape teny voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Zay sitraka